Malaysia. Savez-vous que le mariage traditionnel est très important pour les Malagasy et les procédures ne sont pas courantes par rapport à ce que l'on trouve dans les autres pays du monde. Ici chez nous, la demande en mariage ne s'adresse pas seulement à la jeune femme convoitée, mais aussi à sa famille d'hommes rassemblés. Lui demander en mariage est donc une forme de respect et d'honneur à la famille des deux parties. Dans notre découverte de cette semaine, toujours sur Canal Austral TV, vous allez découvrir que le Vudiunj, ou le mariage traditionnel présent sur les hautes terres de Madagascar, est très intéressant et vous permettra d'apprendre et de bien comprendre la famille malagasy. Pour cela, donc, nous allons assister ensemble à une cérémonie de fiançailles de mime et de handi qui se tient en Butcharab, au nord de la capitale. Sans plus attendre, Madagascar et le Vudiunj, c'est tout de suite. Certains mariés malagasy se sont accaparés des modèles étrangers pour réaliser leur mariage. Pourtant, Madagascar a ses propres traditions concernant le mariage. En effet, traditionnellement, il y a des étapes à franchir pour qu'un couple soit officiellement marié. Cette tradition, qui pourrait être présentée sous différentes formes dans toute l'île, est encore perpétrée par beaucoup. Parmi les étapes, on a le fianchanoun, ou l'entrée à la maison, et le fiseoun, ou la présentation. Une fois les deux familles décident alors la date pour la suite de la tradition, on procède au Fanateran Vudiunj. C'est l'étape la plus importante du mariage malagasy. Dans le discours des noces, il doit y avoir quelques étapes. En premier lieu, on a la demande d'autorisation d'entrer à l'intérieur. Autopko, ordinatie. Manao azafady aminareo zahay tompoko kilasy tompoko vavy fa tsy sanatria izahay izao no andeha hisososo taovananto tsy mahare fosa fa araka ny fotoanan'ny fanomezana momba ny androany dia tonga izahay tapatapakatra sy torotoro ravina aminareo koa mangataka izahay ry tompoko mba ho atao any an-trano ny tafatafa sy ny dinidinika. Ao anatin'izany ihany koa no anoloranay ny maridalana ny ason'ny vohitra ary ny dika tokonana sy ny vovavahady ho anareo fa ny tany diavina manana ny asiny ary ny lalana fandrika trano hidirana misy toniany. Sotra tompoko. Hitokatrano zaho hiainganay huye zao fanambalia zaho akory atao ea. Puis, demander ou confirmer si la famille de la fille est disposée à écouter celle du garçon. Tany izahay hoe efa eto daholo veo reo antsy mahavelona reo angady matapakatra ka afaka mahadidy sy mahatapaka izay resaka ao ataontsika rehetra eto. Raha ny andrasana angamba ny fotoana nandrasantsika androany ka tonga izy ankehitriny fa misy kosa izay tsy maintsy nandrasanay na dia izany aza satria efa raha tarantsika dia efa somary efa feno ny protocole tokony hatateraka izao raha zao fa ny andrasanay kely angamba zao sisany raha sitrakareo dia izy telo menaka zao no tena mbola mamaika anay mihitsy mbola tsy tazana eto izy matsy zao ka raha sitrakareo atsovy re izy fa izy no rahantsika ka afaka mampiasa amizay renareo sora tao isintakahy hoanako hoe yaho hialana. Il ne faut pas non plus oublier de rendre hommage et remercier Dieu Tout-Puissant, les aînés, le gouvernement, les femmes et les plus jeunes.
Une longue déclamation d'excuses vient ensuite pour écarter le tsini. Tout au long du discours, les deux orateurs respectent bien l'usage littéraire tout en apportant des proverbes parfaitement pertinents au contexte. Manao azafady nefa raha hiteny satria fa tsy mba tapony fahalalana natapitra ohatry ny fahaizana fa misolo tena ihany andreto fianakaviana fa ny tena omena no mahasolanga avaratsy omena dia mahatsoko koa manao azafady satria tazako eto ireo ray aman-dreny loharano ipoirana fotsy volo amin'ny tany eo ihany koa ianareo andriambavilanitra kiponimponosana eo ianareo zokobetoaray eo ianareo zandry atao parapilazana kanefa solofo sy dimbany ala ho avin'ny Madagasikara ho avin'ny firenena tokony manaraka izany dia mialatsiny ao raha andray ny fitenenana fa tsy zokony ao fa zandry mialatsiny tsy ny tokoa mampitahaka ny rivotra kadalalana ka miakoditra vao mangoly. Nataon'ny fianakaviana ao ambaton'ny tenako hitondra izao teny ho aminareo izao. Mety teny angamba ianareo manao hoe fanakaiza tokoa reo ray aman-dreny be fotsy volo amin'ny tany no tanora fanataka izao no mijoro manoloana anay. Eny manana ny olo magnano tokoa tokoa raha fianakaviana manana ndray izay havanana sy kinga fitenenana izy kanefa teny menaka mahasolanga fa rasy mena dia mahajoko noho izany voninahitra topiky tsy avarotra fatambary koa tsy maintsy manao azafady alohan'ny tenenako amintsika menakavy manao azafady satria izany azafady sady fangatahndana zany ny famezana haja ho anareo izay meny sy manaky maso ankehitriny. Manao azafady aminareo ray aman-dreny izay koa tsy mbola menanareny naovako azafady ihany koa nareo zokobetoaray izay kady mavoninahitra ny fianakaviana ndreo koa nareo andriambavilanitra izay kitapony vosana aloha rano misy eo ndreo koa nareo zaza madinika araky ny vavalaza teo fa nareo tokoa masy ilay kolokolo dimbivasy sy lokodimby ala. Cette étape sera suivie de salutations diverses et des souhaits. Vitany azafady dia mazava ny alakombana koa ny arahaba izay natolotra teo dia mamy aminay tokoa ka ataonay tahaka ny voninkazo an-jaridaina ihany koa tokony arahaba atolotra eo anareo ka sady ho vangivanginindreny tantely ianareo no aingon'olo marevaka koa arahaba tolotra arahaba toboko vavy. Mandeha tsodrano no ataontsika miraradraraka ka ataontsika tsara tsodrano izy. Ny arahaba moa dia efa natolotra teny ka tsy pasoka ny famalama na amen'ny vavolavo mamona aminay reny ary ny saotra sy dera an'Andriamanitra koa dia efa nentiny mpitondra teny teo aloha lavrary tsara izany ary diengany reny andranitra tsy hoetondrivotra tany tsy foandrika fa tafalatsaka ny apotika sarefika dia samy azo ny anjara mandritra atsika mianakavy tokopasy tokoavy. Après avoir franchi toutes ces étapes, on arrive à l'essentiel du discours ou le Ranzakabari. C'est la demande au mariage proprement dite ou le Fanaterambudjunji. Ici, l'orateur du côté de la famille du jeune homme met en valeur les qualités du futur époux en honorant et en respectant les parents de la future mariée. Lors de cette cérémonie, elle accumule les images et les proverbes illustrant ses propos pour convaincre la future belle famille. Au cours de cette joute oratoire, il y a de dons d'argent pour la future belle famille du prétendant, tels que le Hadzambulana pour les parents de la fille, le Sakelkafitu pour le grand-mère, le Tapmas pour le frère. L'argent ici ne signifie pas vendre son enfant, mais honorer sa famille, ses parents et compenser son absence, car c'est la fille qui effectue la plupart des tâches ménagères à la maison. De façon littérale, le mot Vudjunj signifie groupe de moutons. Il s'agit de la partie la plus tendre et la plus appréciée du mouton. Elle est d'ailleurs réservée aux aînés lors des cérémonies officielles. Iny ary izy menakavy tonga zareo iaho hiandrambovonana hitapakatra nentina mino teto izareo fa tio no misy mibakobako ny fomba izy ty moa dia resaka fanambadiana miresaka izany paly manahirana ao ve tokony hanandansa tovovavy misy ny ravimaso ho atolotra eo azy sy ny fahaizazavaviditra. Eny ary tokony misaotra indrindra. Koa raha lasa indray ny alohalika aloha iaho andeha hiditra amin'ny am-paravarana isika koa izay mba hamary toerana ny sambo mpitiavana sambo tokantranony misy andy maninona re mba harotsaka ny hajam-bolana
arotsaka ny vatofatsika ny fanambadiana fa izany zao le fanamaiky anay satria raha tonga ny andro anambadiana dia voadena ho an'ny andreny raha tonga ny asaramanitra voade koa ny ray aman-dreny tondra ihany koa zahay a nisakelika fito anatin'izany moa ny vodiondry tahaka izao dia tsara ihany mitianantsika foy ny tantaran'izany vodiondry hoe fa manina ny vodiondry no fitondry raha marina kokoa moa zany amin'izao vanim-potoana izao dia efa solom-bodiondry le izy efa tsy vodiondry tsony raha tsy evina kely ny tantara tamin'ny andro ny fahampanjaka tany na azahoantsika indreny fahendrena sy fomba mampanao isan-karazany ireny vodiondry ohatra zao tamin'ny andro n'Andriamanely izay mpanjaka nalaza teto Merina tany aloha tany izay mbola isalorany betsaka amintsika etona dia ny lambalando ny fanomeza eo rafizanona raha ny zanany rahalambo kosa nanao izany dia omby lahy rangaranga tandroka omby mihitsy zany nentina tamin'izany vanim-potoana izany rehefa angataka zazavavy rehefa angataka zatovavy mora ny marimarina kokoa taorianan'izay ery tamin'ny andro ny Andrembelomasina ny tataben'Andriama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 n'And
vily moa mino haitsika ondry lahy mivady kofana no natolotra tamin'izany fotoana izany ka nanjary raha hoe nozaraina roa mihitsy le ondry ka ny ambony izay misy ny lohany dia natolotra ho an'ny fianakavian'ny zatovolahy raha toa kosa ny ambany izay nisy ny ofany dia natolotra ho an'ny fianakavian'ny zatovovavy hatramin'izany zany dia efa nisy le hoe vodiondry ka nanomboka teo no nampiasaina an'ilay teny hoe vodiondry. Taty aoriana kosa mba hitovian'ny mpiarabelona sy ny mpiarahamonina tamin'ny andro nandrenam-ponomerina dia izy nametraka sy nanovan'ilay izy hoe ila voamena no omena mba ho takatry ny sarababem-bahoaka satria miovandrina moa miova saty dia mandraka ankehitriny sika mbola mitazona azy fahendren'izay manerana Madagasikara mety ho samy hafa fotsiny ny fomba endrika isehoany fa raha ny antsika eto anivotany dia solombodiondry no entinay fa dia efa milaza aminareo ary izay tompo tondra ny solombodiondry izahay sanatria nataonay hoe voanatsindra ny variboanatsindra izy tika ny fonofonosina fa ho fanomezakaja eo ihany koa ny amin'ny amena dia nofonosinay anatina valopy ka ny ao anatin'iny tompoka dia atsambolana fanomezam-boninahitra anareo ray aman-dreny atonina anay mpanome fa tsy atonina anareo tolorana kosa fa mifonay rehetrarehetra izao mitambatra no entinay anampianan'izany ho fanomezam-boninahitra anareo dia manaraka nampitondrainay izany nataonay ao anatin'izany ihany koa ny sakelika fito araka ny efa voalaza teo hoe solondreo adidy amanandraikitra izay nataony andia kanefa noho hoe tokantrano izay aoriny dia mety tsy ho vitany intsony misaotra indrindra tompoko indreo raha tongotra izany tokantrano zao hiaingana hoye zeo fanambalia zao. L'orateur du côté de la demandée remercie la famille du jeune homme et accepte ce cadeau de noces. Tsotra ny teninay mazava ny zavatra tianao lazaina omenay madidio mitsofinay rano omenay ho vadinao iandia misaotra makasitaka indrindra tsy asianay resaka be tsony amin'io fa dia zao noho izy fisaorana misaotra inarivo inanalo ny eny izay natolotra reo teo engane izay resy natolotra reo teo dia oneran'Andriamanitra ho avy zato hoe no arivo tsy manam-pataperana ka ho mamotiany vola ianareo angidy lavitra ny faty dia manaovany soasoavana manaovany tsara ho tsaroana mandrakina fa ho tsaronay ane zao fitiavana asetrinareo anay izao. Le jeune homme demande maintenant la présentation de la future épouse. Eto dia tsika rehetra zao sa hitako miramirana avokoa izy ato mbola kokotra aloha tsingila matsy avy tsy tony afaliana ka hoy izy mantsiaty hoe fa mbola lasana tsaka ve eo andisana kaiza ko miangavy re zay tompoko mba hampandrosoana andrazazavavy misaotra tompoko. Ay mo mbola misy an'izay kevy mino. La famille est actuellement à son comble. Elle parle maintenant d'une même voix. Puis, l'orateur du côté du jeune homme demande à la jeune femme de retrouver la bague ou le pirach dans le bouquet des fleurs. Une fois la bague retrouvée, la jeune femme la donne au jeune homme.
Donc, il passe la bague au doigt de la jeune femme pour lui dire qu'ils sont fiancés. Tonga teto zay ry andia nanome voninahitra ndreto ray aman-dreny loharano nipoiranao hitondry zay ny ajam-bolana nitondry zay ny solom-bodiondry tondra ihany koa zay ny tapimaso ny tsakelika fito ombany ny fanomezana isan-karazany fa zao mino ihany koa dia nanomana fanomezana tsara be ho anao dia nataony ao anatin'ny fehezam-boninkazo eo anoloanao io le izy ka zao asaiko ianao angatahana tanandroa mba hikaroka an'le izy ao anatiny dia jereo fa misy zavatra sarobidy no manoanao Anitsy anaranara zanako Hatsao soativany Ihalaviro ty aliali reneko eye misy SMS nandeha tany mangataka anareo roa itsangana ny peratra moa teo amin'ny fiainatsika teo malagasy efatra amin'ny andro fahiny dia efa mitakafatra izy iny raha ankehitriny izy vita amin'ny vatosoa voaravaka vatosoa toy izao volamena na volafotsy fa ny antsika moa tena volamena tsara tarehy miravaka vatosoa dia efa mitakafatra ihany koa izy ity mitovy ny heviny hatramin'izay ihany raha taloha izy nentina mba mitana hafatra ohatry ny hoe vohitra roa samihafa ka nisy olona ampitondraina entana andeha an-tsena na afatra mava dia matetika no fatorana tamina bozaka kely tamin'ny tanana ireny afatra ireny mba tsy ho adino mba ho famantarana sy marika fa misy afatra tokony ampita hatramin'izay zany mitondra teny amin'ny mino ny soloteny azy zao izy mba angatahantsika hiteny sady anolotra ny peratra iny eo amanaranara-poana amin'ny tanana ankaviany eo andiny-tao azy asehoianay hoe fa ianao dia efa ho vadiko tsikitsiky moa satria ianao nanolotra kely kosa ve zany satria ianao nanolotra dia iny tokoa ny molotra ndao zato izy andy nazy ve mpanao gazety nazy mpaka gazety nazo atolotra mpitiavana asa mpitiavana ary dia mirary soa mirary tsara mitokatranareo zay mba atody soa matsara ny laka mpitiavanareo any amin'izay riny fonareo sy tanjona mbola tetia zany tokatranareo raiky dia atolotra zany tompoko mirary soa indrindra aliali reneko eye Pour terminer cette tradition et surtout détendre un peu l'atmosphère après ces longs discours, tout le monde partage une collation et les deux jeunes sont donc considérés comme mariés aux yeux de la société et la jeune femme peut rentrer avec sa belle famille. Toutefois, aujourd'hui, cette union doit être renforcée par le mariage civil et le mariage religieux. Sortir avec une femme à laquelle on n'a pas encore donné le vodiondj, le dot ou la croupe du mouton est mal vu aux yeux de la société malagasse. On dit même ici, dans notre découverte de cette semaine, on a bien vu combien le vodiondj et combien ce mariage traditionnel malagasy est très important et valeureux dans la société malagasse. Ça fait partie d'une identité culturelle propre à nous. Et après ce vodiondj, les fiancés sont considérés comme un couple légitime aux yeux de la société. Voilà, j'espère bien que notre découverte de cette semaine vous a été riche et intéressante. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème, pour une nouvelle émission toujours intéressant. Sur ce, portez-vous bien et bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Samit Saratupkla, Samit Saratupkuvav. Velume! Mareta tukata Anitsy anaranara zanako Hatsao soativany Ihalaviro ty aliali reneko eye